La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Niamporo indray ireo nodimandry vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. 10 tranga vaovao ary 12 ireo sitrana soamantsara raha nitaremarika avy amin'ny CCO Covid-19 ivato androany. Mitombo 420 kosa ireo forme grave. Sy folo hatramin'ny zato isanandro ny olona naovana prélèvement momba ny Covid-19 etsy filatanana. Efatra isanandro anefa ny mpitsabo misahana izany ka mampitarazoka ny fandraisana tanana ireo olona tonga eny amin'ny toerana. Commune Ropolo eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo ny schéma d'aménagement en communal tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy ny ministeran'ny fitondrenana amin'ny alalan'ny GIZ ary eo ihany koa ny mpiara-miombonantoka samihafa no nahafana na natotosa. Efa misy mamboly eto Madagasikara ny karazam-bary antsoina hoe vary mainty izay miavaka eo amin'ny lokony sy ny tsirony. Any amin'ny faritra Vakinankaratra no ahitana fambolena azy hatreto. Miavaka amin'ny fofona ihany koa ity karazam-bary ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitrangana fanafiana androany maraina tany Pakistan. Olona miisa 9 no fantatra fa namony ainy ary lavon'ny balan'ireo polisy ny akamaroany ireny anafika. Ledidionireo aranao afaka fotoana foana. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao miampy indray ireo nodimandry vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. 10 ny tranga vaovao amin'ity androany ity, 12 kosa ny sitrana soamantsara araka ny taremarika androany tinara tsy mandresy. Olona roa indray no nodimandry vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ivitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 ivato androany. 10 kosa ireo tranga vaovao vao marina fa coronavirus ary 12 ireo sitrana soamantsara. Mitomby ihany koa ny isan'ireo marary manaraka fitsaboana ahitana soritra-retina ahina na ilay antsoina hoe forme grave. 10 no tranga vaovao, 12 no sitrana soamantsara, 2 namony ainy tamin'ity andro fahalatsinainy 20 ny volana Jona ity. Mitsinjara toy izao ireo taremarika vaovao ireo. Ny laboratoire nazahoanan'ireo valipitilin'ireo moa dia ny Institut Pasteur de Madagascar. Amin'ireo 10 ka vaovao 10 misa 10 zany dia ny 740 amin'izy ireo dia avy eto Antananarivo ary ny 210 dia avy any Moramanga faritra Loatra Mangoro moa zany. Ny 12 sitrana soamantsara kosa dia mitsinjara ho toy izao: 13 avy eto Antananarivo ary 9 avy any Toamasina. 13 avy eto Antananarivo moa zany misy ny tsaboana tao Befilatanana anankitelo, Anosy Aladimy, Antotapenaka telo ary Ambomiandra anankiroa. Zay zany ny momba ireo olona izay sitrana soamantsara 12 ireo. Ny forme grave kosa izay misy 720 dia ny 17 amin'ireo Befilatanana, ny 9 Antotapenaka, 2 Antsirabe, 2 Anosiala ary Morafeno anankiray. Hatramin'ny ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara, 440 sy 704 alina ireo fitiliana efa vita, 430 ireo tranga vao marina fa coronavirus, 920 sy 700 ireo efa naresy ny aretina ka sitrana soamantsara, 250 ireo marary mbola manaraka fitsaboana ka ny 740 amin'izy ireo no ahitana ilay antsoina hoe forme grave. Raha total ny vokatra ofisialy avy amin'ny CCO ivato hatramin'ity androany ity, efa anarivony ireo voan'ny coronavirus teto Madagasikara ary efa tafiakatra 20 ireo namony ainy. Ka itao Andriatsilavo. Tahaka izao raha tsy ivona ireo atotanisa ofisialy avy any amin'ny CCO ivato tao anatin'ny 12 andro ny fanesy nanomboka ny 20 Martsa hatramin'ny omaly alahady 12 Jona 2024.
Ny 20 martsa hatramin'ny faha-efatra ny volana aprily, misy saraiky amin'ny 70 ny olona nahitana ny tsionkaretina coronavirus teto Madagasikara. Ny 5 ny aprily hatramin'ny faha-20 ny volana aprily, misy 770 ny tranga ary nahatratra 20 raha totaly nanomboka ny 20 martsa. Ny 7 ny volana aprily hatramin'ny faha-2 ny volana May, misy 5 ny tranga ary misy 570 raha totaly. Ny alahady fahatelo ny volana May hatramin'ny sabotsy faha-7 ny volana May, niakatra ho 770 avy hatrany ny tranga ary tafiakatra 4,700 raha totaly. Ny 20 May hatramin'ny faha-30 ny volana May, nitombo hatrany ny isan'ireo nahitana ny tsimokaritina ary nahatratra 4,700 ny tranga, izany hoe tafiakatra 7,700 raha totaly hatramin'ny faha-20 ny volana martsa 2020. Ny faraiky amin'ny 30 ny volana May hatramin'ny faha-14 ny volana Juin, tsy nitsahatra niakatra ny tranga ary tafiakatra 4,700 ireo nahitana ny tsimokaritina tao anatin'ireo daty voalaza ireo, izany hoe tafiakatra 2,700 raha totaly ireo mitondra ny coronavirus teto Madagasikara. Ny 15 Jona hatramin'ny omaly 20 Jona 2020, misy 9,700 ny tranga vaovao ary tafiakatra 7,700 raha totaly. Androany 20 Jona 2020, ny ampy 80 ny tranga vaovao, tafiakatra 7,700 ny olona nahitana ny coronavirus nanomboka ny faha-20 ny volana martsa hatramin'ny androany fa 20 ny volana Jona 2020, ka ny 20 tamin'ireo no namoy ainy. Izay ny eto Madagasikara, farany tarehimarika voaray navoaka ny AFP omaly 20 Jona, misy 7,700 sy 7,700 tapitrisa ny tranga coronavirus maneran-tany, ka ny 7,700 sy 500 tamin'ireo no namoy ainy. Ny kontinanta Eropa no mitazona ny larana voalohany amin'izany, izay nahitana olona namoy ainy, misy 7,700 sy 7,700 sy rahetsy amin'ireo olona voan'ny corona, misy 7,700 sy 7,400 sy 900 sy roa tapitrisa. Manaraka azy ao ny faritra Etats-Unis sy Canada, izay nahitana olona namoy ainy, misy 5,000 sy 7,700 sy rahetsy tamin'ireo marary, misy 4,700 sy 7,700 sy 400 sy 900 sy roa tapitrisa. Fahatelo i Amerika Latina sy Karaiba, izay nahitana olona maty 700 sy 700 sy 100 sy rahetsy tamin'ireo marary 4,700 sy 3,000 sy 700 sy 700 sy roa tapitrisa. Tranga izay angatahana hatrany ny fitandremana sy ny fisorohana avy amin'ny tsirairay. 70 hatramin'ny 100 isan'andro ny olona akanasingana prélèvement momba ny Covid-19 etsy be felatanana. 4 isan'andro anefa ny mpitsabo misana izany ka mampitarazoka ny fandraisana antanana ireo olona tonga eny an-toerana. Yves Richard. Tapiakatra 100 isan'andro ny olona tonga akanasingana anaovana prélèvement momba ny Covid-19 etsy amin'ny CSU Joseph Raseta be felatanana. 4 isan'andro ny mpitsabo misahan'izay ka mampitarazoka ny fandraisana antanan'ireo olona tonga eny an-toerana. Mialohan'ny rosona amin'ny fanaovana ny fakanasinga, tsy maintsy mandalo mipretiry azy ny rehetra amantaran'izay tena ka suspect na ina amin'ny Covid-19. Miara-mitakosina anaty filaharam-be eto avokoa arak'izany ny rehetra na ny marary na tsy ka mampitaraina ny maro. Nanavy tao an-trano izay nandritra ny efatr'andro, tsy nety sitrana mihitsy dia nanatona dokotera taty. Kanefa rehefa 38 ny températurako dia nasainy niakatra aty hanao an'ity anyty. Tena efa atsasakadiny izay mijoro teto. Tena le fijoronety indray mihitsy ny tena mampitombo le aretina fa ela loatra. Tamin'ny zoma zany efa nikatsy forme dia makany amin'ny dokotera dia nitsinjona fa tsy afaka izy. Dia farany aloha no testa mihitsy 38 zao 38 degré tsy fantatry hoe izy ve sa tsy izy aloha fa dia araka ny fijerin'le zareo dia ohatrany cas suspect zany fa le aza zany le mbola aviatany dia mbola mankatony tsy fantatra fa le olona be da be tsy maraka ry zareo zany tena marina. Laza ny kilany lehibe ny hopitaly fa mandray ny olona tonga eny an-toerana araka ny tokony ho izy ireo. Ankoatra ny fandraisana antanan'ireo ahinana marary ny Covid-19 ho anjatony, miezaky ny mametraky ny fepetra ara-pahasalamana ny hopitaly araka ny isan-pitsabo sy ny fahafahana eo am-pilatanana. Amin'ny kapeny 4 isan'andro miasa eo. Fa reo mitany le fa manana ny asany fa tsy ho kory ihany ny asan'le olo fa manana asa hafa reo tsy afenina fa ny asa moa zany mitombo basta misy triage atao misy an'le triage io dia efa mipiasa ny mifandimby metrony fa rehefa samy manana ny andraikitra ny anatin'ny service ny any daholo. Ankoatr'izay moa misy an'le hoe remileo tena dia fitsaboana an'le Covid any koa rehefa misy
asa sy efa misy to lasa mitombo be zany garde isaky ny service zay mandray indray satria le olona mila raha maso akaiky ary mila karakaraina tsara dia zay zany fandeha hoe lasa le ary zao fa somary efa tena hoe marary tena marary dolo mihitra fa tamin'ny voalohany doany isan'le hoe olona fofotsiny fa tsy tena ninony ireny. Na eo aza ny fanamafisana ny fepetra hisorohana ny Covid-19 mitodika amin'ny rehetra mandalo eny an-toerana lehibe ny hôpitaly amin'ny fanarahany izay fepetra isan'ny tokon'izay tsy ny fanatonana ny toeram-pitsaboana indray no hampirongatra sy hazona ny Covid-19. Sarotra ny manavaka ny soritra retina momba ny grippe sy ny Covid-19 maro ihany koa ny fambara azo amantarana izay Covid-19 izay. Ndaharo arahantsika anatin'ny ity fanazavana manaraka ity ny antsipiriny izay. Koatra le fiakaran'ny hafanana sy le kohaka sy lay arerahana teo zany dia matetika koa zany le olona tratran'ity SARS-CoV-2 ty mampiseho le Covid-19 zany dia misy le manakitsako ny valitorana, manakitsako ny tena ray manontolo ny marary ny loha mety marary ny tenda tsetsitsetsina ny orona ary indrindra ty mety mampiavaka kely anazy matetika reo tsy mare fofokanina tsy mare tsirokanina zay zany matetika zany io zany somary mampiavaka kely anazy amin'ny grippe tsotra dia mety hivalana ihany koa lay olona reo zany ataontsika hoe fambara tsy misy fahasarotana fa raha misy fahasarotana kosa izy dia hitombo le fikoafana ary lasa sepitra le olona io zany ataontsika hoe forme grave io zany le resarantsika hoe misy karazan'olona zany mety ampiseho an'ireny fahasarotana dia eo ny olona efa nahazoazo taona 12 taona mihoatra ary eo le olona ataontsika hoe taizana-retina. Tsy niasa nanomboka androany ireo mpianatra ompitsabo taona fahafito sy fahavalo izay miasa eny anivon'ny hôpitaly CHUGRA fa nanantanteraka fitokonana antony raha nambarany izy ireo ny tsy fahazahoana ny indemnité de risque sy ny tsy fampiny fitaovana entina miasa en rivoloreo. Tsy hiverina hiasa ary nanomboka nitokona tamin'ity androany ity ireo mpianatra ompitsabo taona fahafito sy taona fahavalo miasa eny anivon'ny hôpitaly CHUGRA raha ny nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Antony raha ny fanazavana ny tsy fahazoan'izy ireo ny indemnité de risque sy ny tsy fampian'ny fitaovana ampiasaina iarovan-teny. Fahatsapanay fa tsy ampy ny fiarovana izay ampiasainay eny anivon'ny hôpitaly mahatsapa tena tsy voaro izay ao anatin'izany dia mangataka ny fitondram-panjakana hijery makaiky anay ao anatin'izay. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny mikasika ny prime de risque izay napahana tena ny filoham-pirenena ny 5 ny volana aprily 20 lasa teo ny amin'ny hanomezana ny tompon'andraikitra fahasalamana ny prime de risque misy namana vitsy anisa nahazo an'izany fa ny ankamaroanay tsy nahazo efa nifampiresaka ihany zay tamin'ny monsieur le ministre ny ministère mpiay anay eto Antananarivo moa zany ministère fahasalamana tamin'ny alakamisy izay tsy dia nahazo valiteny mahafa-po sy tsy nyroso tao anatin'ny vahaolana ny fifampiresahana ka nahatonga anay nyroso ao anatin'izao etsika izao. Mividy ireo fitaovana izay ho ampiasain'izy ireo ireto mpianatra ireto raha ny fanazavana hatrany. Ny fitaovana izay ampiasainay dia na ny ankamaroanay mividy an'itony masque chirurgical itony na ilay lamba kely masque lamba avy any an-trano no entina andraisana ny marary ety anivon'ny hôpitaly. Dia ny angatanay zany mba hahafahanay mahazo an'ilay masque chirurgical ampiasaina ety amin'ny hôpitaly fa ilay masque lamba zany mba irinay sy angatanay hoe mba ampiasaina any an-trano fa tsy hoe aty amin'ny hôpitaly andraisana marary aty fa na monsieur le ministre rehefa niteny hoe tsy maharo anay ny masque lamba dia izay no endrika isehoany le izy aty amin'ny hôpitaly zany. Raitsaivina isan'ny nanome tokony Flora Joelina Antry fa ampy ny fitaovany arovany ireo mpiasa ny fahasalamana ary nampahafantariny tamin'izany fa omena prima ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana saingy tsy mbola nahavoara izany mandraka ankehitriny ireto mpianatra ompitsabo ireto raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Herinandro vitsy lasa izay nireo feo ihany koa ireo mpitsabo sy mpampivelona ary nanao hetsika fanerana mba ho fangatahana fitaovana fiarovana sy manaraka ny fetitra manokana mahakasika ny fiadiana amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Lafa mova hafa kosa indray rapitso no iroso amin'ny fifidianana izay solon-tenany anteny mera-pirenena eny anivon'ny CNI ny solombavam-bahoaka
isolo toerana ny filoha-lefitry sy ny avy hatrany izay voafidy eo. Ivy Richard. Ao anatin'ny famaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany solombavam-bahoaka amin'ity taona ity, raha mipitso no anatanterahana ny fividianana izay hosolotenany anteny mera-pirenena eo anivon'ny voamera-pirenena Mahaleotena misahana ny fividianana. Andray ny toeran'ny filoha-lefitry ny seni avy hatrany izay kandida ho lanian'ny solombavam-bahoaka araka ny 7/20 amin'ny lalàna 5/12 ohatra 20 mifeny izy seni. Dia mazava tsara hoe lay olona vaovao zay ho lany eo zany dia anoy ny asan'lay tompon'andraikitra zay tsy eo amin'ny toerantsony. Ny fabanga-toerana dia mahakasika ny filoha-lefitra dia ho filoha-lefitry ny seni zany. Lay olona zay ivoaka avy amin'ny fifidianana zay ho atao eny amin'ny anteny mera-pirenena. Dia manoy ihany koa ny asany eo amin'ny fepitao-piasana. Zany hoe mandra-patapitry ny fepitao-piasan'ny seni amin'izao fotoana izao. Zay marihana fa any amin'ny volana oktobra taona 2022. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahany seni ny asany ny fisian'ny mpikambana avy amin'ny anteny mera-pirenena eny an-toerana. Tsy maintsy misy ny fombafomba mifandraika amin'izay fahabanga-toeran'izay. Nandritra ny raha maro nataon'ny seni hatrizay. Ameny mpikambana 7 mandrafitra ny komisera mpividianana nasionaly arak'izany ny fividianana raha mipitso, ahafahana miroso amin'ny fividianana izay ho tanterahana eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara manaraka eo. Feno isa zany ireo le komisera mpividianana nasionaly anatanteraka ny fividianana zay ho avy eo. Tsara marihana hoe mbola vary mangatsika zany amin'izao fotoana izao lay fifidianana eny anivon'ny commune nisy tamin'ireo zany ny fifidianana zay didiny ny fitsarana tsy maintsy averina. Misy indray zany ireo le fifidianana zay tsy naharaisana totantaratasy filatsahako fidiana dia tsy maintsy ho tanterahana ihany koa zany ireo le fifidianan'ireo ao aoriana kely eo. Fa anisany tsy maintsy mbola ho tanterahany seni amin'izao fotoana izao ihany koa satria ho tapitra fepitao-piasana ihany koa zany ireo le olon'ny Madagasikara dia hikarakaran'izay ihany koa zany ny seni. 7 mandrafitra ny komisera mpividianana nasionaly eo anivon'ny seni raha iverenana. Olom-boafidiny 8 ary ny ray tendren'ny filohan'ny Repoblika. Misy ny lany teo anivon'ny anteny meran-doolona. Misy ny avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny avy amin'ny fitsarana an-tampony, ny avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety, ny olafitry ny mpisolo vava, roa avy amin'ny firaisan'ny pirenena, ary ny ray izay andray ny toerany filoha-lefitry ny seni avy amin'ny anteny mera-pirenena ho fantatra raha mipitso. Commune Ropolo eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo ny schéma d'aménagement communal tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny hazavavety ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny GIZ ary eo ihany koa ireo mpiara-miombona antoka samihafa no nahafanana totosa izany miantarandriana. Iray amin'ireo komina misedra olana teraky ny fiovany toetrandro ny eo amin'ny komina Antanety be Mazaza. Isan'ny komina misedra olana tokoa ny Antanety be Mazaza tamin'ny fiovaovan'ny toetrandro satria toerana anfambolena sy toeram-pipina mafana be loatra ny andro ka Antanety be Mazaza moa dia toerana misy fiompiana akoho manatody lava tsy mahataty an'izany hafanana izany ny akoho. Izay zany isan'ny zavatra tsapa anankiray dia isan'ny misedra olana ihany koa tsy fananana intsony tsisy ala izany intsony eo anivon'ny komina ary na manodidina ary efa lany efa hazo avy eny Manjakandriana no ampiasain'ireo mpiompy lehibe ao amin'izany toerana izany mba hanafanana ireo zanak'akoho ireo. Dia zava-dehibe ao anay zany ny nahazoana natafiditra ilay tao anatin'ireo komina Ropolo nisitraka amin'ny fananganana ny drafitra ifotony fanajariana an-tany izay vina mandritra ny 5 taona ho an'ny komina. Zava-dehibe manoloana io ny fisiana drafitra ifotony fanajariana an-tany iompanana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Androany komina Ropolo no misitraka ny schéma d'aménagement communal. Tanjona amin'izany ny ahafana mampandroso ny komina anatin'ny fanajana ny tontolo iainana tanteraka. Ny andrasana amin'ny komina tsirairay avy dia voalohany indrindra aloha mba hanana ny fitaovana anankiray io drafitra ifotony fanajariana an-tany io ahafahany mamolavola ireo tetikasa rehetrarehetra izay vinan'ny ben'ny tanàna sy ny mponina ao aminy fa indrindra izay viny izay tokony hijery manokana ny araky ny voalazan'ny ramatoa minisitra teo ny fivavahan'ny toetrandro
Izany hoe rehefa mamolavola tetika fampandrosoana tsy vita ny manana viana fomba fijery ihany ny tompon'andraikitra eny fotony fa tokony mijery ihany koa ny zava-misy marina sy ny zavatra iainana sy ny fiovaovany ny fiainana zanak'olombelona amin'ny ankapobeny. Mety amin'izao fotoana izao mety molaza ao tsara iny izy io satria mandalo toe-tsara fotoan-tsarotsika amin'ny resaka tsy fahasalamana amin'ny Covid-19 ity dia efa fitaovana anankiray koa io hoentiny mandrafitra ny fomba fijery sy ny politika fampandrosoana izay mitandrina sy mametraka n'izay zavatra ny tontolo iainana rehetrarehetra iainana izay ao anatina viana fampandrosoana. Fandraisana ny any amin'ny commune sy ny politika faobe. Tsika moa manalay politika faobe edina amin'ny vokadratsiny fiovan'ny toetrandro fa zany politika faobe zany nefa tsy afaka tanteraka rehefa tsy mandray antanana an'izany ny commune. Tsy hoe sarotra fa tsy maintsy atao le izy satria zavatra ho lalovan'ny firenentsika raha amin'ny taona maro mifandimby tsy maintsy zany sika mametraka an'izay paikady zay amin'ny fotony ary zay ny tena hoe nahatsara n'ilay natao tamin'ny commune le izy dia ny rarina dia mba hanana an'izany avokoa ny commune rehetra ny Madagasikara. Ohatran'ny commune misy anay zao dia efa mandeha le izy satria ao anatin'ilay PCD zao dia efa misy ny fantanterahana zay ataon'ny zezeta ohatra hoe resaka todi-drano ao anatin'ny fanajariana dia misy tambary zay tsy nahazo rano hatramin'izay fa tafiditra ao anatin'ity saky ity zany le fanaovana todi-drano dia mahazo an'ireo daholo ny vahoaka amin'izao misitraka. Dia ao anatin'izany koa zao nge tena simba le tolaina satria rehefa maty ny ala dia lasa manatsanga makana tambary le tanety dia tsy hetsina le lahan-drano dia rehefa tsy hetsina nefa le lakan-drano dia tsy afaka mamokatra satria mamanaly le tambary fa zany ao anatin'le fanajariana daholo zany dia raha vao manao an'ity fanajariana drafitra fanajariana tany ity zany dia veriko fa hitondra fivoarana lehibe ho an'ny commune. Dingana iray izao saingy miainga amin'ny rehetra ny ahafana miady manoloana ny fiovany toetrandro. Nanamafy ankilany mahasoivon'ny vondrona Europeana fa anoana hatrany any Madagasikara izy ireo amin'ny tetikasa fampandrosoana tahaka izao. Tetikasa izay iarahana ihany koa amin'ny eo anivon'ny coopération allemande. Et donc voilà, c'est un bel exemple, je crois, de coopération avec les ministères concernés. Ohatra iray amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europeana sy ny ministera voakasika izay ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy fa ihany koa ny coopération allemande. Izao manoloana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny ady manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsy vita eo fa tena maharitra. Betsaka ny mbola tsy maintsy atao ary tena ohatra lehibe iray ity androany ity. Ankoatr'izay tokony arovana ny ala sy ny sisa. Ilaina ihany koa ny fampianarana sy fanentanana ny mponina ohatra ny amin'ny fitandrona ny tontolo iainana. D'un autre côté, éduquer la population, par exemple, à l'importance de sauvegarder l'environnement. Tafiditra anatin'ny tetikasa ary sitrahan'ireo commune roapolo anatin'ny faritrany Lalamanga ireo ny fisitrahana foto-drafitrasa tahaka ny foto-drafitrasa fanamboarana barrage. Ny tetikasa fambolekazo amin'ny velaran'ny tany 530 sy 700 hektara. Tetikasa mikasika ny fisitrahana rano fisotro madio sy ny maro hafa. Androany, ankoatra ny fanomezana ireo schéma d'aménagement ireto, nisy ihany koa ny fanomezana ho an'ny ben'ny tanàna miisa 20 ny fitaovana ampiasaina amin'ny birao, tahaka ny solosaina, latabatra sy ny maro hafa. Ankoatra izay, novatsiana herinaratra mandeha amin'ny masoandro ihany koa izy ireo. Taoriana ny fanapa-kevitra izay niraisina ho an'ireo mpiasam-panjakana marefo ara-pahasalamana efa miroso amin'ny fifampidiniana eo amin'ny vondromben'ny mpampiasa ny syndicat-ny mpiasa ary ny fanjakana ahafahana mandray fanapa-kevitra ho an'ireo mpiasa marefo ara-pahasalamana amin'ny sehatra tsy miankina. Gaetan Andriasilavo. Araka ny efa nampitaina tamin'ny fampahalalam-baovao omaly mijanona tsy miasa avy hatrany ireo mpiasam-panjakana marefo ara-pahasalamana noho ny fianaka ny valanaretina coronavirus. Na izany aza ireo nazy taratasy mazava ara-pahasalamana avy amin'ny mpitsabo ara-panjakana eo anivo ny sampandraharahany ministera sy ny andrim-panjakana ary ireo foibe toeram-pitondran-draharaham-panjakana ihany no afaka mitsahatra amin'ny asany. Zany toe-pahasalamana zany anefa dia hojeren'ireo dokotera mpitsabo eo anivon'ny ministera satria matetika ny ministera ohatra tony dia misy dokotera mpitsabo ao anatiny na ireo institution na ireo departemanta miakina amin'ny fanjakana ireo dia ireny zany ireny mpitsabo ireny ny anamarina ny toe-pahasalamana ireo mpiasa-panjakana izay marefo ireo dia
anome taratasy mikasika an'izany na attestation ka dia voatery tsy maintsy miato amin'ny asany izy ireo a mandritra n'le fotoana mampianaka an'izao aretina zao. Mahakasika ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina, efa miroso ny fampidiniana eo amin'ny vondromben'ny mpampiasa, ny syndikan'ny mpiasa ary ny fanjakana ahafahana mandray fanapahan-kevitra. Mandeha ireo diniky ny telo tota ireo zany a dia raha tapaka raha mahita maromaro tsiraisana eo amin'ny lafiny ara-sosialy sy ny araky ny lalàna dia tapahana zay fanapahan-kevitra ho raisina amina tranga zavatra misy anankiray ohatran'izao valanaretina misy zao a nefa eo koa ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny olona ary tsinganina amin'izany ireo olona marefo ara-pahasalamana ohatran'ny voalaza tamin'ny asa-panjakana teo ihany. Ao anatin'ny fampidiniana araka izany ireo telo tota amin'izao fotoana ary isy fanapahan-kevitra ho raisina ho an'ireo mpiasa tsy miankina. Tokony hojereny fitsarana manokana ny mahakasika ny fampidirana amponja vojomaika ireo olona manao eloka. Hoy teo anivon'ny CNIDH tamin'ity androany ity. Tokony hafainganina ihany koa ny fitsarana mba tsy hafangaro ireo meloka sy ireo miandro fitsarana raha ny fanazavan'ny hatrany. Henri Florio. Raha ny zava-misy ankehitriny, feno hipoka tanteraka avokoa ireo toeram-pamonjana eto Madagasikara. Feno hipoka ary tsy mifanaraka amin'ny isan'ny voafonja intsony ny foto-drafotra samy izy. Ao anatin'ireo voafonja ireo, maro no mbola tsy nandalo fitsarana akory, saingy voatazona nandritra ny taona maritra ao amponja noho ny fitarazony ny fitsarana mandateraka ny fotoam-pitsarana. Ao ihany koa ankilany ny fifangaroan'ireo efa voatsara tsy ireo mbola miandry ny fitsarana. Isan'ireo tranga tsy mahavoaja ny zon'ny voafonja nefa izany fifangaroana izany. Tsy mety amin'ny resaka zon'olombelona ankilany ny fivangongoany ny voafonja efa voatsara sy ny mbola miandry fitsarana. Nambarany teo anivon'ny CNIDH fa isan'ny mahafeno ny fonja eto Madagasikara ny fomba fiasan'ny fitsarana amin'ny famonjana ireo olona. Eo ihany koa ny fampidirana amponja vonjomaika izay tokony hojerena manokana ho izy ireo. Tsy rariny zany ny zon'olombelona ny jerena ny hoe olona mbola tsy voatsara dia tsy fantatra izy zany na meloka na tsy meloka. Dia nefa tonga dia efa tazonina ela be, indraindray amatona ny araka ny voalazanao any amponja. Nefa raha ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany dia milaza koa fa ny hoe la détention préventive est une exception. Zany hoe amin'ny hoe zavatra tena hoe tsy azo anoharana zany a, mety hoe indray mandeha isa-taona no tokony isa zany hoe fitazonana amponja vonjomaika zany. Nefa ny antsika zany amin'izao fotoana izao a lasa ohatrany hoe izay anona rehetra tratra hoe misy antony isan-karazany zany a dia tonga dia hoe tazonina amponja vonjomaika avy hatrany nefa tsy ampy amin'izany mihitsy zany a na ny fikarakarany fonja na ny toerana. Ny herinandro lasa teo raha tsy haivina nanambara ny minitra ny fitsarana fa tsy vahaolana intsony ny famonjana sistematika ka ny antsony ny mpitsara mba hijerena ny mahakasika izay tahaka izao ny nambarany tamin'izany. Tsy vahaolana tompoko ny fametrahana amponja sistematika. Mbola avenitra izay teny izay. Tokony hanana ny atao hoe fahadiovam-po sy fahadiovam-panahy ny mpitsara. Satria rehefa mametraka sistematika sika dia zao feno le zavatra. Be ny fandaminana sy fanaraha-maso azo atao na ny contrôle sy ny fijerena isan-karazany. Ka be dia be nataontsika hoe resaka nataontsika hoe lasa somary mampisavaravara rehetrarehetra ny fomba fijery izay mampilindrina ny feno. Nambarany teo anivon'ny CNIDH satrany fa tokony hojerena fomba hafa ny eo anivon'ny fitsarana mahakasika ireo voafonja tsy mbola nandalo fitsarana ireo. Ireo olona voafonja izay tsy mbola nandalo fitsarana raha ny nambaran'izy ireo hatrany no maro anisa amin'ny fonja ankehitriny. Ny tazonina amponja vonjomaika reny zany tsy ao anatin'le grâce présidentielle ary mazava moa fa tsy izay koa tsy natao amin'izany tsika ny grâce présidentielle fa asa tokony hijerena fomba hafa angamba hoe amitsorana an'ireny olona ireny raha ohatra ka tsy izay moa zany no hoe atao hoe condition tsy maintsy fenoana raha tsy hoe olona hoe tena fantatra fa hoe mety ampidi-doza eo amin'ny fiarahamonina. Marina fa hoe mahavoa-mafy an'izay tompony izay zavatra izay kanefa tsy dia tena hoe zavatra tena hoe hafa zany hoe mpamono olona na
mpanao maro moa ny karazana hoe tena hoe eloka be vava izay raha reny kosa aloha no hoe tratra ambodiomby dia rariny sy hitsiny a niarovana ny fiarahamonina amin'ny olon-dratsy ohatran'ireny a sy nitazonana azy amponjafonjy maika. Efa nanamafy ankilany teo anivony Amnesty International tamin'ny faran'ny taona 2024 lasa teo iny fa fotoana izao tokony hanavaozana ny rafitry ny fitsarana sy ny fonja. Tamin'izany indrindra namporosian'izy ireo polisy sy ny mpitandro filaminana ary ny fitsarana amin'ny fampitsahara ny fandefasan'ny olona rehetra ho tanana amponjavonjy maika fa kosa ampiasana ireo fomba hafa ankoatra izay voalazan'ny lalàna. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny vary mainty eo ihany koa ny tontolon'ny fampianarana na izany eny anivon'ny université Mpanjakana na ihany koa eny amin'ny sekoly tsy miankina rehefa avy eo. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Man, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Sirop Vaovao, masquite épicé. Salto chips masquite épicé raison malaza, ambiance Vaovao matsiro be. Aza donona koa salto chips fromage si salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Chocolat Sahara. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Sahara. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Sahara et de ses arômes intenses. Chocolat Sahara. Savourez vos émotions. Goutti vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau Goutti sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau Goutti sablé, saveur beurre. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Alô, Atika! Vector camarada! Oi! Ah ouais! Ah ouais! Viva el pecto! Ah ouais, que... Salam pakatia! Vector salam! Oi! Mam pecto! Pecto! Manafanana tontolo andronao? Ah ouais! Isanandro. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika.
Efa misy mamboly eto Madagasikara ny karazam-bary antsoina hoe vary mainty izay miavaka na eo amin'ny lokony izany na eo amin'ny tsirony. Ao amin'ny faritra Vakinankaratra no ahitana fambolena azy hatreto fanadina. Vary mainty, araka ny anarany, mainty ny lokony ary maro ny mampiavaka azy amin'ny vary mahazatra. Raha ny tantara, vary avy any Azia ny vary mainty antsoina hoe riz noir. Raha riz interdit no niantsoana azy taloha, noho izy ity natokana ho vary ny ampirora tany Chine ary tsy azo natao tamin'izany ny mivarotra azy. Saingy taty aoriana, nalalaka izany ka firenena sy mpandraharaha eo amin'ny fambolena maro no nanafatra ny masomboly. Isany amin'izany ity teratany vahiny iray monina eto Madagasikara ity, nanafatra ny masomboly ary namboly ny vary mainty tao Manandona faritra Vakinankaratra. En fait, za tiako mamboly zavatra vaovao any Madagasikara. Dia nisy namana fa tonga dia nanome masomboly vitsivitsy tamin'iza. Dia niteny izy hoe ity karazana vary ity fa tena tsara. Dia nijery aho dia marina fa tsara fa mainty ny lokony. Dia mahaliana za mamboly azy dia nanandrana aho. Fa en fait ity fomba fambolena ity mety amin'ny vary normal, amin'ny vary gasy mety. Fa ny esery amin'ny vary mainty tsy mety satria vary tena fohy be. Ty vary ity akaiky 20 cm ny avony, kanefa ny vary gaz dia akaiky 60 na 1 metatra ny avony. Ty vary ity tena kely, tena fohy, manaraka ny fomba gasy aho. Tsy atao zavatra sarotra, tsy mampiasa tracteur, tsy mampiasa fitaovana lafo na ngeza etc. Fa tena asa tanana, asa angady fotsiny, asa omby. Dia zay. Dia ty vary ity mety amin'ny fomba fambolena gasy, fa tena kely ny vokatra. En plus tena fohy ny vary dia tsy afaka mahazo milolo izay. Tena tsy ampy ny milolo dia manana omby izay dia tsy maintsy mividy milolo indray. Raha 4 taona amin'ny ankapobeny ny vokatra isan'ny hektara amin'ny vary mahazatra ny malagasy hatr'izay, kely ny vokatra azo amin'ity vary mainty ity raha nambarany satria aotra faingo 4 taona isan'ny hektara. Mampiavaka ity karazam-bary ity, manodidina ny 3 volana sy tapany aorian'ny famafazana ny masomboly dia efa mijinja, raha manodidina ny 5 volana ny vary mahazatra ny malagasy hatr'izay. Amin'ny vanim-potoam-pahavaratra ny fotoana fambolena azy raha ny fanazavana noho izy ity mila rano, saingy saropady kosa izy noho izy fohy, 20 cm ny ahavony ka mora adibo-drano. Amin'ny vary mainty dia te mipropose karazana vary samihafa satria ho an'iza ny vary gasy misy ny Madame Rose fa matsiro, fa ny vary fa mahita matetika ny uba isan-toerana tsy dia misy tsiro fa vary fotsiny. Dia za te mipropose karazana vary fa tena manana tsiro sy tena manana fofona sy qualité nutritionnelle tsara. Alors ity karazana vary ity tia ny andro mando fa rehefa fa avy tsara ny orana sy rehefa fa mafana ny andro. Ny vary ity ohatra ny rehetra ny vary, misy bibikely, misy ravageur, fa za tena tiako mamboly amin'ny tsisy fanafody simika na zezika simika dia manana fomba fambolena antony fanafody. Raha misy pouduri dia ampiana tao seva anatin'ny tanimbary dia mandositra ny pouduri. Dia raha misy olitra mitondra ganagana betsabetsaka ny tanimbary dia ny ganagana fa mihinana ny olitra dia tsy simba ny vary. Ankoatra izay, tsy miara-masaka ny vary amina tanimbary iray ka tsy maintsy tsiponina isan'akotry ny vary mainty ho hatrany Florian Frefabuse. Vokatra io, maro ny olombelona ilaina rehefa voka-bary, avy 20 eny amin'ny olombelona ampiasaina amin'ny fijinjana vary gasy. Ny mahasarotra ny fikarakarana sy ny fikirakirana azy, ny isan'ny olombelona ilaina, ny vokatra azo isan'ny hektara izay manodidina ny 700 kilao no isan'ny mahalafo ny kilaon'ny vary mainty. Tsy mety mohaka ny vary mainty ary tsy afaka atao vary sosoa ho hatrany ny fanazavany. Saingy manana endrika miavaka izy eny ambony vilia izay fafinaretan'ny maso, eo ihany koa ny fofony manitra misintona ny orona. Fambolena biolojika no ambolena azy eto Madagasikara, tsy mampiasa zezibazaha ary fomba nentim-paharazana ihany koa no ampiarina. Ankehitriny, ireo trano fisakafoana lehibe no isan'ny manafatra ny vary mainty aminy. Isan'ny tetikasany ny anaparitaka ity karazam-bary ity amin'ireo tantsaha, saingy amidy eto an-toerana fa tsy ahondrana. Alors ho an'iza zao tsy dia tiako atao exportation amin'ny variko satria ho an'iza le zavatra gasy tokony mijanona ny Madagasikara. Ho an'iza mampalahelo kely fa mahita rehetra ny zavatra tsara miala Madagasikara dia rehetra ny zavatra ratsy tany andafy mandeha any Madagasikara dia mampalahelo za kelikely dia za tiako fa le zavatra tsara mijanona ny Madagasikara dia afaka mihinana zavatra tsara ny gasy.
Tontolon'ny fampianarana kosa indray tsy misy vaovao mazava ankehitriny mahakasika ny fanohizan'ny fampianarana sy ireo fanadinana eny anivon'ny université Mpanjakana. Misy amin'ireo mpampianatra raha ny fanazavana no manatanteraka ny fanadinana amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Henri Florian. Tatoato izay tsy naharenesam-baovao firy ny fampianarana teny anivon'ny université eriky Madagasikara. Manoloana ireo fepetra rehetra no raisina amin'ny fanohizana ny fampianarana sy ny fanatanterana ny fandaminana araka ny tokony ho izy izay nikoasaina atao amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Raha niresaka ny fanaovana tamin'ireo tompona ndraiky sasasasany teny anivon'ny université Antananarivo tamin'ity androany ity izay tsy netalaina sary. Misy amin'ireo mpampianatra raha ny fanazavana no manohy ny fampianarana sy manatanteraka ny fanadinana amin'ny alalan'ny fandefasana mailaka fa tsy ny akamaroan'ireo mpampianatra kory ny manao izany raha ny fanazavana azo. Raha iverenana ny zavanisy teo aloha tamin'ny faefatra ny volana May lasa teo no nanatanteraka ny COPRES ny arahan'ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ireo filohan'ny université sy ny tale général ny IST. Tapaka tamin'izany fa amin'ny alalan'ny fampianarana ampitaindavitra sy ny fizarana polycope no an'ny mpianatra no amitana ny fampianarana izay mbola tsy vita ho an'ny taom-pianarana avy any ambin'ny folo sy roarivo sy 2024. Tsy mbola misy araka izany ny fampianarana anaty efitrano fianarana. No vinavinaina ary no faritana ihany koa tamin'izany fa amin'ny fahavalon'ny volana Jolay 2024 avy izao ny fidirana ho an'ny taom-pianarana vaovao. Raha sanatrika misy ny fiovanana faharatsy ny toedrarà miverina mivory mandray fanapahan-kevitra ireo tompona andraikitra rehetra voakasika izany eo anivon'ny ministera. Ankilany nanamafiny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony tamin'ny 17 ny volana May lasa teo fa mbola mitohy aloha ny fampitsarana ny fiasa fampianarana rehetra eny anivon'ny université sy ny IST eto Madagasikara. Izany no natao mba hisoroana ny famezivezena. Manoloana ny fitombon'ny isan'ny tranga Covid-19 amin'ny faritra samihafa dia nanapa-kevitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika mba ho fitsinjovana manokana ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ireo mpandrarà fa mbola mitohy aloha ny fampitsaharana ny asa fampianarana rehetra eny anivon'ny université sy ny IST eto Madagasikara. Izao no natao dia mba hisorohana ny fivezivezena satria misy amin'ireo mpianatra no mbola tavela any amin'ny ray aman-dreniny. Takiny ny fepetra ara-pahasalamana raha teo ny tsy fahafahana mivorivory anaty efitrano. Kendrena ihany koa ny isin'ny fitoviana eo amin'ny samy mpianatra amin'ny fahafahana misitraka ny fampianarana omena. Raha fehezana tsy fantatra mazava araka izany ny tena zava-misy eny anivon'ny université manoloana ny fanohizana ny fampianarana sy ny fanatanterana ny fanadinana amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra misy amin'ireo université izay manatanteraka ny fanadinana amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Tsy aivina fa isan'ny antony tsy ankatavin'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CSS ny fanapahan-kevitra amin'ny tokony hanohizana ny fampianarana sy ny fanadinana amin'ny alalan'ny fampitandavitra ny fahefa mividy amin'ireo mpianatra eraky Madagasikara izay samy manana ny azy. Tsy maintsy isy ny fanadinana ifindrana kilasy io no nambarany teo anivon'ny sekoly tsy miankina iray izay nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Manoloana ny famehana ara-pahasalamana nametraka paikady ahafahana manohy ny fampianarana izy ireo noho izany tsy tapaka ny saram-pianarana ary voaloha ihany koa ny karaman'ny mpampianatra. Miantarandriana evo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une des leçons de géométrie. Le titre c'est le cube. Iray amin'ireo mpampianatra ato amin'ity sekoly tsy miankina nanaovana fanadidina iray ity ito hita amin'ny vidéo hita. Samy manana ny safidy ny sekoly tsirairay manoloana ny fanohizan'ny fampianarana. Ho any eto amin'ity toerana iray ity ohatra mitohy ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanomezana lesona tahaka izao. Marsa no nanomboka ny confinement tapabolana tao aorianan'izay zahay dia niezaka ny nitady ny vahaolana ahafahana mampihodina ny fampianarana. Nijery ihany koa ny fomba maranana ny taom-pianarana tao anatin'izay nampiantso ny ray aman-dreny teto anivon'ny sekoly zay nyresaka nanao fakakevitra hoe atao ahoana ny amaranantsika iarahantsika mamarina ny taom-pianarana. Ray aman-dreny nangataka ny amitana ny taom-pianarana tsy ho ampy raha ny devoir fotsiny no zaraina na ny lesona fotsiny no zaraina fa dia isaky ny matiera zany isaky ny exercice zay alefa dia misy zany ny orona tsara vidéo moa zany miaraka aminy manazava an'le mpianatra. Tao anatin'izany zany ny mpampianatra rehetra dia isaky ny misy devoir na lesona alefa dia misy fanazavana miaraka amin'ireny zany.
isan-kerinandro moa zany ny fakanan'izay teto amin'ny sekoly a. Ho azy ireo isan'ny mianatra ty amin'ny toeram-pianarana ireo kilasy d'examen, fanasana tanana, cache-bouche sy ny mpianatra iray isaky ny latabatra iray, fepetra izay tsy maintsy napetraka hisorohana ny fiparihana ivalanaretina. Toeraka izany ny fampianarana rehetra saingy izay tsy hanala fanadina mpanjakana dia manohy ny fianarana any amin'ny tranony any. Fomba nantanteranay an'ilay 3e trimestre dia bazena tamin'izay hoe iny le programma tokony ho vitaina tena ilain'ilay ankizy a dia saisissena daholo ny lesona, saisissena daholo ny exercice a, ary zay exercice alefa rehetra dia misy correction intégrale anatin'ny révision indray zany ny ankizy amin'izao. Zany hoe le révision io zany révision intensive dia mandefa devoir izahay ary miara-miasa amin'ny ray aman-dreny. Ny correction intégrale ihany koa dia ampiarahinay amin'ny vidéo fanazavana, ary ihany koa zany misy version physique ampanarahanay anazy. Mananeritreritra zay ny amarana ny taom-pianarana ny scolaire 2019-2020 amin'ity mois de juillet ity. Ny fomba nanterahana ny fanadinana dia hojerena miandalana, dia tsy maintsy isy zany ny noty fifindrana kilasy ho amin'ny taom-pianarana. Ho an'ireo sekoly tsy miankina manohy ny fampianarana tahaka izao, saika tsy misy olana ny fanefana ny karama-ny mpampianatra. Ny eto manokana ohatra, efa nisy ny marimaritra iraisana tamin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra manoloana ny fanohizan'ny fanefana saram-pianarana. Lafy vaovao hafa kosa indray naverina ny travaux d'intérêt généraux ho an'ireo izay olona tratra tsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Toerana maro teto andrenivohitra no nanaovan'ireo mpitandro amin'ny filaminana fisafona. Ny alarana efso. Teny Mandrosoivato no nanao ny travaux d'intérêt généraux nireo olona tratra tsy nanao aron-tsava hita teny Vaovao talata maty sy ny manodidina, izay miisa 3 ny maraina teo. Entitra ny fanaraha-mason'ireo olona rehetra izay tsy manaja ny fepetra efa napetraky ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin'ny fiparitahana ilay valanaretina coronavirus. Ho an'izay tratra moa zany ho an'ireo tsy manao aro-vava dia misy ny fanaovana asa fanasoavana moa zany ny tiga mandritra ny tapakandro no ampanaovana io zany misy ny toerana efa voafatra no anatanterana an'izany. Ankoatran'izay koa ho an'ny fiara mpitady baolika koa zany izay mitondra olona mihoatra, indrindra moa zany hoe tsy tokony isy tsony ny strapotin fa efatra isaky ny ranger zany ho an'ny sprinter ary 3 ho an'ny minibus dia ampidirina frera avy hatrany zany zao fiara zay tsy manaja an'izany. Ankoatran'izay tokony samy manana daholo ny gel désinfectant ho an'ny taxi be zany ampiasain'ny olona na rano misy savony zany, ny cache-bouche moa zany dia mazava azy mbola miatra daholo zay ho an'ny rehetrarehetra. Nirotsaka antsehatra amin'ny fanaraha-maso avokoa ireo mpitandro ny filaminana rehetra androany. Ary no amafisin'izy ireo fa entitra ny fampiarana ny sazy ho an'ireo olona izay tsy manaja ny fepetra izay efa napetraka. Manomboka tamin'ny sasany dia efa nideploye olona ny polisy pirenena zany tianyreto namana anakoreto nanao an'izay ary hitatsika ny vokatra satria raha tsy resaka fotsiny vokatra tamin'ny sasany dia 20 taxi be tsy maintsy mipiazana sy ampidirina foliera, 20 receveur sy chauffeur zay tsy nanaja zay resaky fampiasana sy strapotin zay ary misy eo amin'ny 20 po ihany koa zany papier tsy maintsy hita foliera zay ampidirina misy patana. Io zany tsisy an'le routine ntsony hoe 3 jours le foliera fa tonga dia efa kiazana 10 jours mihitsy io ary zay koa misy alefa ampidirina violon chauffeur sy ny chauffeur zany araky le baikina men'ny premier ministre zany dia enjanona mihitsy mba ho tsapa voaka tsirairay fa ampiteny koa tsirairay teny tanjona hoe tsy mety tia amin'ny fampiasana ny fiarovantsika ny raha ny teny amin'ny faritra Ambotrimanjaka sy Andoharany fotsiny maraina teo, misy 570 ireo olona tratra tsy nanaraka ny fepetra hiadiana amin'ny coronavirus. Izy ireo izay tsy mitondra arotava mihitsy teo no nitondra arotava saingy tsy nisalotra izany fa nanao izany am-paosy.
Raha ny tatitra nataon'ny gendarmerie pirenena androany, miisa 370 ny olona nampanaovana travaux d'intérêt général teto Antananarivo ny maraina teo, noho ny tsy fanaovany arotava. Fiara fitateram-bahoaka miisa 230, taxi miisa 220, fiara tsotra 5 ary moto miisa 2 no nampidirina fourrière noho ny tsy fanarahana ny fepetra izay efa napetraka, toy ny fampiasan'ireo fiara fitateram-bahoaka gel désinfectant, teo ihany koa ny tsy fanajana ny isan'ny mpandeha. Aorian'ny travaux d'intérêt généraux ampanaovana ireo tratra mandika fepetra ho tazomina 420 ora izy ireo ary raha mbola mitohy izany dia alefa eny amin'ny fitsarana ho ny anivon'ny gendarmerie pirenena. Ankoatra ireo, isy ihany koa ny fidinana any amin'ny elakelan-trano Gaëtan Andriatsilavo. Tsy mitsaha-mitombo ny olona ahitana ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Mihamafy ny ady atao manoloana izany ary mihamafy ihany koa ny fepetra noraisina ifehezana ny fiparitahan'ny valanaretana. Mariana fa miahenjana ary namafisina mitateraka mihitsy zany ny fanaraha-maso avy ato amin'ny gendarmerie ny fampiarana an'io fepetra io. Raha tsy laza fotsiny ahako fa ny olona tsy mitondra arivava dia tonga dia tazomina avy hatrany rehefa vita ny asa mpanaovina azy dia tazomina mandritra ny 420 anaovana procès verbal. Raha sanatria ka mbola mitohy ho an'ny olona anankiray tsy fanajana an'izany fepetra izany dia aterina any amin'ny tribonaly avy hatrany izy satria manotohina ny fahasalaman'ny hafa zany na ny tenany raha teo ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay natomboka ny fanjakana. Ankoatra izay, tsy janona eny amin'ny arabe tahaka ny teo aloha intsony ny fanaraha-maso atao fa hiditra any anelakelan-trano. Izay indrindra, raha teo aloha ny anona fotsiny teny amin'ny arabe ny fanaovana ny fanaraha-maso zany dia zao efa miditra amin'ny toerana sy ny elakelan-trano izay be olona any amin'ny fari-piadidinin'ny unité ny gendarmerie zany any amin'ny brigade sy ny poste avancé isan-karazany any. Noho zany dia tsy maintsy nampitomboana nisan'ireo zandary miatsehatra amin'ity adiny fiparitahan'ny coronavirus ity. Ankoatra ny ao Ambatolaona, ahitana barasy sanitaire ihany koa ny ao Ankazobe izay manasaraka amin'ny faritry Betsiboka, ny ao Ambatomirahavavy manasaraka amin'ny faritra Itasy ary ny ao Analamanga-Parika amin'ny lalam-pirenena fafito. Nareo olona misehatra amin'ity lalana dia tokony hitandrina mafy amin'ny zavatra atao. Na io kaso-bosonao zao tsy mety fa tokony misarona hatramin'ny orona. Dia fitandremana ho anao dia ho an'ny manodidina anao rehetrarehetra na ny mpiara-miasa na ho amin'ny mpiray-tanindrazana. Nanome fiofanana manokana eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana ho an'ireo mpitondra posy sy sikloposy ny ao Antsirabe renivohitra ary isy ihany koa ny lamina vaovao izay ho apetraka Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo fitaovam-pitaterana amin'ny famovoy betsaka eto an-tampon-tanàna Antsirabe renivohitra ny posy tanana sy ny sikloposy. Marobe ihany koa ireo misehatra eo amin'ny oasy io ary misy amin'izy ireny anefa no tsy manana fahazon-dalana mitondra sy tsy mahafantatra akory ny lalàna mifehy fifamoivoizana an-tanan-dehibe. Nisy araka izany ny lamina vaovao napetraka ny fiadidinan'ny tanàna Antsirabe mahakasika ireo mpitondra posy sy sikloposy ireo. Ny fandaminana izay atao satria tsapatsika eny noho ny tsy fahafantarana na noho ny tsy fananan'ireo mpitondra posy na ny mpitarika posy reny antsoina hoe permis na ny fahaizana mihitsy moa zany. Aka ohatra anankiray tsika eny anelanelany eny ohatra dia misy indraindray manapaka tampoka ny arabe ohatra ray izay miteraka loza ka mba hisorohana an'ireny loza mitranga ireny dia natao ty fampiofanana ho an'ireo mpitondra posy sikloposy izay aloha fa dia hitohy ihany koa izy io hoe manahoana ny hamaroany izy ireny ara-dalàna ve reny fandehanana eny amin'ny arabe ireny manana ny taratasy ilaina tokony ahafahany mandehany ve zany rehetrarehetra zany io lamina ho apetraka eo. Atomboka ihany koa ny fanisana ireo posy sikloposy rehetra izay tena miasa eto Antsirabe renivohitra hoy ny ben'ny tanàna ary isan'ny fijerevana manokana ireo tsy manana taratasy ara-dalàna ireo. Manomboana azy dia isy ny fandraisana ny isana ny recensement an'ireo posy izay manana taratasy. Hojerena kosa indray tsy manana taratasy, hojerena ny isa mifanaraka amin'ny filany ty tanàna Antsirabe ty dia ao anatin'izay no ametrahana zay lamina rehetra zay mba sady
vita somatsara ameny tolotra izay ilain'ny vahoaka ireo fitaovam-pitateran'ireo fa ihany koa ao anatin'ny fanarahana ny lalàna sy ny fenitra tokony ho araha. Araka izany dia hitondra fanatsarana sy filaminana tanteraka eto an-tampon-tanàna Antsirabe eo amin'ny lafin'ny fifamoivoizana izao lamina vaovao apetraky ny fiadidina ny tanàna izao. Totosa androany fanadinana ambava ho an'ireo olona izay andrefitra ny task force izay tafiditra indrindra amin'ny fanavaozana ny rafitra eo anivon'ny etat-majorny tafika malagasy faritra efatra manerana ny nosy no anaovana izay fifantenana izay nialarana efiso. Niatrika ny fanadinana ambava androany ireo mpiadina izay afaka tamin'ny fanadinana antsoratra izay nataony 5 jona lasa teo. Notarin'ny lehiben'ny etat-majorny tafika izay notronon'ireo lehiben'ny etat-majorny vondro tafika 3 toy ny etat-majorny tafika anabakabaka, ny antanety, ny andranomasina izany fanadinana izany. Fanadinana fifantenana ireo olona andrafitra ny task force izay tafiditra ao anatin'ny fantsiana ny rafitry ny tafika malagasy. Tsy eto Antananarivo ihany no nanaovana ny fanadinana fa misy ireo foibe mpanadinana efatra manerana ny Madagasikara. Manodidina ny 50 hatramin'ny 80 ireo olona horesina manerana ny nosy izay andrafitra ny task force io. Raha tsy aivony misy 80 ny mpiadina niatrika ny fanadinana antsoratra raha ny teto Antananarivo. Maresaka iraisam-pirenena nitranganina fanafiana androany maraina tany Pakistan. Olona miisa 9 ny fantatra fa namony ainy ary lavim-balan'ireo polisy kosa nakamaroan'ireo mpanafika fanadina. Olona miisa 9 izay ahitana polisy iray no maty nandritra ny fanafiana ny Boursa de Karachi any Pakistan androany maraina. Manodidina tamin'ny 10 ora maraina no nahitana fiara nijanona tampoka manoloana ity toerana ity, fiara izay nitondra olona miisa 4 mirongo fitaovam-piadiana. Nandritra izany nanimpazan'ireto farany grenade ny vavahady fidirana ao amin'ny Boursa de Karachi. Nisy arak'izany ny fifampitifirana teo amin'ireo mpanafika sy ireo mpiambina ity toerana ity. Tao aoriana tongavan'ireo mpitandron'ny filaminana no nahafana ny sambotra ireo mpanafika ireo. Nahitana fitaovam-piadiana maro miampy sakafo teny amin'izy ireo nandritra izany. Raha ny fanazavana azo tany an-toerana, nikasany hanafika sy hijanona ela tao anatin'ity toerana ity ireo olon-dratsy. Fantatra ihany koa fa vondron'olona maleo tena any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Pakistan no nanatanteraka ny fanafiana. Antony nanaovan'izy ireo izany ny fitakiana ny fahaleovantenan'ny faritra misy azy. Ity faritra ity izay anisan'ny manan-karena solika fandrehatra ny atoerana. Raha tsy aivina, anisan'ny manana ny lanjany eo amin'ny sehatry ny fandraharana sy ny vola any Pakistan ny Boursa de Karachi. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasianinao nanaraka izany soa fa tsara atao. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao.